izaho tandrona ranjakavola no manolo teny hitondra ny afatr'Andriamanitra ho an'ny fiangonany amin'izao alahady voalohany amin'ny volana desambra hiarahantsika mibanjana manerana ny sany etsikema no hevitra hoe mahazo antoka ny famonjena ary mba hitoerantsika sy andraisantsika miparesen-dahatra indrindra izany fahamarinana ambaran'ny soratra masina izany no nandraisantsika mijaona voalohany toko fahadimy anohoantsika izany fianarana izany izay iverenako vakiana kely amin'ilay baiboly tranainy be eo ampirantanantsika io fa misy voambolana nalatsaky ny diemina jaona voalohany toko fahadimy andininy fahafolo izay mino zanak'Andriamanitra no manana ny fanambarana ao anatiny izay tsy mino an'Andriamanitra dia efa nampandray azy satria tsy mino ny fanambarana izay nanambaran'Andriamanitra ny zanany izy ary zao ny fanambarana fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra atsika ary ao amin'ny zanaka izany fiainana izany izay manana ny zanaka no manana ny fiainana izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana mazava mianjaanja izany fanambarana fa tsy hoe ninijoroany ovavolombelony zany la révélation divine lay fanambarana ny fanan'Andriamanitra ao anatsika ndao raisina ny expression zany fanambarana nataon'ny fanan'Andriamanitra ao anatsika zany Romanina toko fahavalo ny andininy enina ambin'ny folo io le fanambarana ny fanahy dia miara milaza ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika izay mino zanak'Andriamanitra no manana ny fanambarana ao anatiny fa ny fanahy miara milaza amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika ndiny fahinan'ny folo amby Romanina toko fahavalo mifanojo sy manambara ny vantana mba azontsika antoka ny famonjena hoe inona mitinako an'io perikupantsika io hoe tsy mihambo ho zanak'Andriamanitra ny sika kristiana tsy miambo hoe zay zanak'Andriamanitra fa ny fanan'Andriamanitra misitsy no miara-manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika malaza be momba zany ko ny jaona voalohany toko fahatelo andiny voalohany aza mananika baiboly atoko moaina retsenjery zany endre ny fitiavana nation ray atsika fa zanak'Andriamanitra isika sady zany tokoa ary tsy hainareo koa zay teny zay reny azo atao hoe verset clé momba nyty volana desambra teo hoe mahazo antoka ny famonjenany farafakeliny raha ty amin'ity perikiptia ny andiny fahatelo ambin'ny folo amin'ny jaona voalohany toko fahadimy io vakio ary andiny fahatelo ambin'ny folo zany soratako aminareo izay mino ny anarany zanak'Andriamanitra mba ho fatarareo fa manana ny fiainana mandrakizay ianareo zany aby io fanambarany fanan'Andriamanitra ao anatsika io manana ny fiainana mandrakizay isika zanak'Andriamanitra isika mandova ny lanitra mba hahazo antoka
ny famonjena. Aiza saiza no ankinany zany fahazoatsika antoka ny famonjena zany. Iza ny iateheratsika am'izany fahazona antoka ny famonjenatsika. Jesos Andriamanitra mpamonjetsika. Mety misalasala ianao hoe mino aho fa asa raha tena sura nefa voavonjy any. Zany ao an-tsainy mino ao ary zany mampisalasala ny betsaka ho aminy ao. Zany ianao mbola tena tsy de tena azoko antoka hoe raha miankana aminao dia mety ho marina zany fisalasalanao zany. Mety azo mendrariny ianao zany fisalasalanao zany raha miankina taminao. Fa tsy miankina aminao. Vakio tsara ny texte. Zany mahatonga atsika ny jaona voalohany no fiditsika fa tsy jaona toko faheniny. Fa ny ray mihitsy eto ny manambara ny zanany ao anatsika ao amin'ny alalan'ny fanahana. Ivereny kely repetifatsika jaona voalohany fadimy andininy fa foloka hatramin'ny firaika ambin'ny folo teo hoe zay mino ny zanak'Andriamanitra ny manana ny fanambarana ao anatiny azy zay tsy mino ny zanakany dia efa nampandainga azy satria tsy mino ny fanambarana zay nanambaran'Andriamanitra ny zanany izy. Andriamanitra mihitsy ny manambara ny zanany. Tsy zaho mpitoro teny fa izy Andriamanitra. Ianao anafana zany fisalasalanareo protestanty zany mba hafanareo mino sy mahazo antoka fa novonjen'Andriamanitra ianareo manontany ny protestanta hoe iza ny nanao ny masoandro anao. Valio ao Andriamanitra. So misy masoandro hafa nataon'izany ho anareo any. Iza no manome io fofonaina io miditra mivoaka amin'ny oronao io. Soravitra zany masoandro zany lafa be ny paster ty ane lumière vao tonga any. Iza nanome io fofonaina io vaovoronao io. Ary izy Andriamanitra no efa nilaza fa ho avy izy hamonjy ny olona. Ny tranainy indrindra amin'izany amin'ny baibolitsika ndao mba vakina kely Genesisy toko 3:5-10. Mino aho fa tsy dia sarotra tadiavina koa hoe zany Genesisy zany. Genesisy toko 3:5-10. Ny tompo no miteny amin'ilay menarana hoe dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Izy taranaky ny vehivavy hanorotoro ny lohanao ary ianao kosa hanorotoro ny lehilahy tongony. Dia mandingana ry amin'ny 1:20 ianao mba hafanao mahita ny efa nampahitan'ny tompo an'izy Adama sy Eva sahady zany fanambarana zany ary Jehovah Andriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'ny Adama sy ny vadiny ka nampiakanjo azy. Eo zany mahitana loko anareo mpanjaitra zany zao mahazoainy ery fa Andriamanitsika dia mpanjaitra.
nanjaitra akanjo hoditra ho an'izy mivady Andriamanitra. C'est un bon couturier. Avao mainka mafy fa akanjo hoditra reo vrai cuir fa tsy lesy le amidy chinois. Fa vitaizana zon'Andriamanitra hoditra. Fakatsy ny sasany mamaky an'io lay andimy fa 5 mety matakataka ihany hoe izy anotorony lohanao fa ianao anotorony ombela tongony taranaky ny vehivavy anotorony lohanao ohatsy mba azoazo an-tsaina ihany hoe zany vehivavy zany izy angany anarany aty aoriana aty aoriana ka lay vehivavy mipurany taranaka tsy mahay soratra masina misy nareo mali zany raha zany zany atao question pour un chrétien prix kodolo nety da zay ny faevana aty aoriana de Maria le vehivavy miteraka n'ilay zazalahy hanotorony lohan'ny satana ambony azo fijaliana ninina nataony satana teo de resin'ilay taranaky ny vehivavy ka mitsakitsahiny tamin'ny lohany satana. So dia misy misarasala mipasika koa ianareo mitranga maro mandeha zany zavatra zany misy be mipasika tena misy olona voomby teo miha fijaliana tokoa ve so dia film reny zany moa ty mitaizany sainareo mampisalasala anareo io rehefa tena nytanina hoe mahazo apaka ny famonjen'Andriamanitra anao ve ianao dia misalasala ianao oka aloha eritreretina kelika tsisy ho eritreretinao zany satria tsy ianao no mamonjy tsy ianao no mpamonjy fa iza Andriamanitra ao amin'i Jesu Kristy. Mahazo mijanona andray ny toritena mahazo antoka famonjena ny mity. Amen. Io fa tsy nanao amen toy zany ny toritena tsy mbola tsy mazava ny resaka. Viny ianao nafantatra hoe niteny Andriamanitra ka tsy tanteraka zany. Na i Josepha na i Marie efa tena tamin'ny vaninandro hoe tanterahany teniny mihitsy salasala ohatra nareo tenena na Josepha aza matahotra nampakatra amin'ny Marie vavinao fa nizaza okivony avy amin'ny farinasa tenena na Marie miery ny avo indrindra no hiasa ao aminao hitoerana zany zanak'Andriamanitra any akibonao. Ahoana nahatanterahany zany misalasala satria zany fanontaniany Marie zany dia olona siantifika ohatra nareo ihany Marie dia tsy nieritreritra mihitsy tsy nanan-tsaina mihitsy tsy nihevitra mihitsy fa hoe ho tanteraka tokoa zany hitoerany zanak'Andriamanitra ao akibony zany. Scientifiquement parlant hanao ahoana no hahatanteraka zany fa zaho mbola tsy mahalalala satria par la science i Marie hoy anareo dia raha tsy mahalalala io vavy tsisy zaza hitoetra ao akibony io. Hay ty Marie ty scientifique ohatra anareo koa ahoana nahatanteraka zany hamonjen'Andriamanitra hoy ianao nefa ty zany jereo ty ataoko manao ahoana ka ahoana mamonjen'Andriamanitra amin'izany sa amin'ny fomba ahoana izy eto tany Palestine angamba mba nahitany Jesoa ihany dia afaka mba nino ihany angamba fantatrao fa tsy nino an'izany koa no sasany fa izahay aty firy alina kilometatra atya mitranga zany tantara zany ilazana fa mahazo antoka ny famonjenany n'iny mo voafetra amin'iny
elan'elan-tany vaandriamanitra mova mifetra ny fotoana vaandriamanitra any arivo taona mitombo dia toy ny ray andro ihany ary ny ray andro mitombo dia toy ny arivo taona tsy manana fotoana mametra azy zany andriamanitra tamin'izany fotoana tany amin'ny roa arivo taona lasa toy ny ray andro dia ny sasany zao efa manao calcul andro andro pasitera zany ankizy io zay lazainao alaletra calculé ny ray andro mitombo fa toy ny arivo taona ny roa arivo zany roa andro dia mitombo ao le fisalasalany fa tsy mbola miteny andriamanitra ka tsy tanteraka zany teny malaza be eo amin'ny lioka toko voalohany andiny fafito amby telopolo azafady nge lioka toko voalohany andiny fafito amby telopolo hoe tsy le lavitra lioka tsy andry anareo eladreo aho ndiny fafito amby telopolo fa tsy izy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'andriamanitra ka efa nampilaza ny mpaminany izy ndray andro zay na ny Isaia toko fafito na ny Isaia toko fahasivy eny fa le Genesis toko fahatelo teo aza efa nilaza andriamanitra raha ny Isaia toko fahasivy toko fafito azafady hiteraka zazalahy ny virjiny dia tsy maintsy tanteraka zany hoe ny lioka toko voalohany diny fafito amby telopolo dia mipita ny Isaia toko fahatelo amby dimapolo dia izy mitondra ny faholitsika izy mitondra ny fahotatsika ary nokapohina sy novonoina noho ny amintsika izy tsy maintsy tanteraka zay teny nataon'andriamanitra efa zavatra misy avokoa zany tantarantsika zany zavatra efa tanteraka avokoa zany averintsika amin'ny fampianarana zany ka tsy tokony isy salasala hoe tena efa novonjen'andriamanitra tokoa aho manontany anao aho azonao antoka avy ny famonjen'andriamanitra anao atsangano tanany zay mahazo antoka ny famonjen'andriamanitra azy zay tanana tsy mitsangana eo a mbola tsy maninona raha tsy mitsanga satria tsy mahazo antoka dia atsina manokana mihitsy a ampianarina izy rery izy rery amen tsy tokony isy kristianina tsy tokony isy zanak'andriamanitra tsy tokony isy olona mino ny Jesos Kristy misalasala indray no nefa namonjen'andriamanitra azy tantara efa tanteraka zany tsy mbola ho tantaraina indray fa zavatra efa nienatsika ary averimberina isataony zany mba ho tafaletika sy tafa olona tsara hopotsika eo fa mamonjy antsika andriamanitra mino aho fa zany teniko izany ampanako akoha ny fananasina ompona aloha ao ilazany fa novonjen'andriamanitra ianao fa ny fanahy miara milazantsika fa zanak'andriamanitra isika dia enga ongotan'ny fanahy tompo zay zava mampisalasalanao rehetra oponao ao mampisalasalanao amin'izany famonjen'andriamanitra anao zany dia mahazo ny tanisa amin'izay rehefa mahazo antoka tahaka zany sika ary amin'indiny fa efatra ambin'ny folo dimy amin'ny folo ry amin'ny jaona voalohany toko fahadimy tia fa na inona angatantsika aminy dia azotsika izy zany zay le endriky ny famonjena amin'ny lafi-piainatsika manontolo zany mahazo manao lisitra ianao tompo a itia tena mampatahotra mihitsy amin'ny fiainako sipika voalohany angataon'ny tompo io fa mamonjy anao amin'io izy
ity tompo tena mampilora mafy mihitsy amin'ny fiaina. Dia angatao tompo zany analany zany orooro ao anatinao zany. Zany ny famonjen'Andriamanitra. Tsy teorika io hoe any akatsainany vonjen'Andriamanitra zay vonjen'Andriamanitra dia amin'iny any an-danitra. Fa vonjen'Andriamanitra amin'ny lafim-piainanao manontolo ianao. Dia mahazo tanysainao araka nyjona voatokadimy na inona ngatainao amin'Andriamanitra dia ho azonao izany. Azonao antoka ve zany? Azonao antoka ve fa na inona ngatanao amin'Andriamanitra dia mily anao zany? Tsy mandeha zany sofina zany feo kely zany. Amen. Azo antoka fa tahaka ny fahazonantoka ny fisian'Andriamanitra, fahazonantoka ny namonjen'Andriamanitra atsika eto amin'ny Jesosy Kristy, namonjen'Andriamanitra atsika mandrakizay amin'ny toejavatra rehetra na inona. Mikajikajanao fotsiny madiso anao. Ianao no manao kajy alohan'Andriamanitra. Sady mangataka ianao ety tompo mangataka aminao an'ity aho fa hatramin'izao tadidoavo. Tsy mamaly amin'io ianao, tsisy ianao zany tokony. Tiry tompo tahaka izao no amalinao azy ho ahy. Ianao ndray mamatotra ny fomba iasan'Andriamanitra ao fiainanao. Ohatrany ianao ndray no Andriamanitra ny Andriamanitra. Tsy zany io fa izy no miasa amin'ny fomba ny tsy hainao takarina, izy no miasa amin'ny fotoana tsy hainao ferana. Zay teny rehetra nataon'Andriamanitra dia tsy misy tsy ho tanteraka. Miankina amin'izany Andriamanitra tsy mahay manday izany sika, miantehitra amin'izany Andriamanitra efa nahatanteraka zay rehetra nolazainy zany sika ka sahy manambara fa mahazo antoka ny famonjena ny ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.